Tsy mitsahatra mihemitra ny baolina kitra malagasy raha ny filaharana nanomboka ny taona 2024. Raha ny filaharana farany navoaka ny Federasiona Iraisam-pirenena ny baolina kitra, ny FIFA, nivoaka androany 4 aprily, dia amin'ny laharana 10 no misy an'i Madagasikara eo amin'ny firenena 120 Raha ny filaharana nivoaka ny volana Desambra dia teo amin'ny laharana 12 no nisy an'i Madagasikara, izany hoe very toerana 8. Noho izany dia mihamana lavitra ny zato tsara indrindra eran-tany ny ekipam-pirenena malagasy, ny Barea. Isan'ny nahatonga izao fiemorana izao ny vokatra ratsy azon'ny Barea tao aoriana fiadinan'ny tompon-dakan'i Afrika ny 2023. Tao anatin'ny lalao 40 dia fandraisana 3 monja, ady sahala 4 ary faharesena 8. Ny farany teo moa dia faharesena indroa misesy nalohana ny Centrafrika. Isokatra ho an'ny daholobe ny zaridaina n'Ambohijatovo sy Anosy amin'ny fetin'ny Pasika. Isy fandaminana petraka kosa amin'izany hoy ny fanambarana avy eo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra. Manentana araka izany izy ireo ho an'izay tonga hitsidika eny mba hanaraka ny fandaminana amin'ny fitandronan'ny fahadiovana na ny ao anatiny na ny ao ivelan'ny zaridaina. Hoentitra ireo polisy munisipaly amin'ny fanaraha-maso hoy-hatrany avy eo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra. Mandritra ny fetin'ny Pasika dia polisy munisipaly miisa 570 sy 700 no ahetsika ny komina anao fandaminana manerana ny renivohitra, indrindra fa amin'ireo toerana be olona mba ahafana miatrika feta-pilaminana. Nahazo fiara tsy mataho-dalana pick-up 13 avy amin'ny banky iraisam-pirenena tamin'ny alalan'ilay tetika salidy ny Jirama. Entina hanafainganana ny asa fitaterana ireo kojakoja sy compteur entina manatanteraka ny branchement mora, ivezivezena mandritra ny asa fanatsarana sy fanitarana ny tambazotra, anampiana ireo fiarakodia entina manatanteraka ny asa maika amin'ny fahatapahan-jiro sy ny rano, ary ampiasaina ihany koa amin'ireo fampidirana jiro izay mbola miantona ireto fiara ireto raha amin'ampitaina avy eo anivon'ny Jirama. Efa nanome camion miisa 50 ho an'ny orinasa Jirama ihany koa ity tetikasa ao amin'ny banky iraisam-pirenena ity, Roa Herinandro Lasy izay raha nampitainy ny tompon'andraikitra. Mbola mitohy ilay hetsika fizarana kopy fahobe mamiampony eto amin'ny komina Antananarivo renivohitra amin'izao. Teny amin'ny boriboritany fahaenina indray no nanaovana hetsika fitsarana na jugement supplétif ho malalarobia 5 aprily. Ankizy iray volana hatramin'ny 17 taona avy amin'ny fianakaviana Marifo eny anivon'ny Fokotany no misitraka ity tetikasa ity raha nampitaina avy eo anivon'ny fiadinana tanàna Antananarivo. Ny volana Desambra 2024 no nosiniavana ity fifanaraha-piaramiasa teo amin'ny komina Antananarivo renivohitra sy ny vondron'ny frankofônia ity, ary kopy miisa 2 sy 1 alina no kendrena ho zaraina araka ny voafaritry ny tetikasa.